La 4G Batelma vous présente Ni Vaovao. Le pack Gold incluant l'internet 4G en illimité, plus 35 chaînes TV à 189 000 arrières seulement, le box Wi-Fi et le décodeur sont offerts. Blue Line. Manolotra ho anao ny vaovao. Hovitaina mialohan'ny fahatongavan'ny fahavaratra ny ampahany betsaka amin'ny asa fanamboaran-dalana eto Antananarivo renivohitra. Nidina nijery fotony ireo fanamboaran-dalana maro eo androany ny ministry ny fanajariana ny tany, ny toeram-ponenana sy ny asa vaventy. Nisy ny fepetra noraisina entina andrindrana ny asa. Nandefa soliteny eto Antananarivo aneho ny fitarainany amin'ny fomba fiasan'ny orinasa QMM sy ny tokony anaovana tombanesaka vaovao amin'ity orinasa ity ny mponina any amin'ny distrikany Taolagnaro. Miverina mahazovana ny alatanja amin'ny fampiasana mizana iny an-tsena ankehitriny. Mitaraina manoloana io ny mpanjifa ka miantso fanamafisana ny fitsirihana avy amin'ny tompona andraikitra voakasika izany. Tsara ny vokatra azo ny barea malagasy vehivavy androany ao anatin'ny fifanitsanana Vaovao 2024. Lavo ny barea tamin'ny isa 11 ny ekipan'ny Komoro. Tonga sy tompoko vafany miarabantsika rehetra tonga soa indray eto amin'ny fampahalalam-baovao ny Kolo TV amin'izao alin'izao ary manasanao anaraka izany hatramin'ny farany. Isan'ny tarantsika ny fampahalalam-baovao hovitaina mialohan'ny fahatongavan'ny fahavaratra ny ampaham-betsaka amin'ny asa fanamboaran-dalana eto an-drenivohitra. Entitra ny fanaraha-maso ataon'ny fitondram-panjakana manoloana izany. Dia nanjery fotony izany androany ny ministry ny fanajariana ny tany, toeram-ponenana ary ny asa vaventy. Fanamboarana izay tafiditra anatin'ny velirano nataon'ny filohan'ny Repoblika tamin'ny vahoaka malagasy. Ary avy hatrany ary ny fanadihadiana. Miazakazaka ny fanamboaran-dalana eto Antananarivo. Mandeha araka ny tokony ho izy avokoa ny asa raha nambatra ny ministry ny fanajariana ny tany, toeram-ponenana ary ny asa vaventy nandritra ny fitsidihan'ny fanamboaran-dalana eto Antananarivo. Mikasika an'ity route des hydrocarbures ity somary nisy fahatarana satria sarotsarotro araka ny lazaiko teo ny mamindra ny foto-drafitrasa efa mipetraka teo ezaka nazay tratra ny entreprise alohan'ny andraisantsika ny mpamparay masina tokony efa azo ampiasaina ny lalana aloha fa ny fanatsarana anazy ezahana fitaina ao aorianan'izay izany hoe le 4 voies zany tokony azo ampiasaina amin'ny farany volana mikasika ny lalana ny rocade nord-est izay nalehantsika teo iny olana tamin'iny raha tonga teo amin'ny ministera zay efatra ny olona nahazo indemnisation zay no natonga ny asa tsy nanomboka mihitsy fa mitsika amin'ny teny zao efa tafiakatra 200 mahery izy ary efa tapitra voalamina daholo ny taratasin'ny zareo afa-tsy le trano rosy telo farany ary akadindramamy angamba zay tokony ovana amin'ny herinandro ambony. Ny tiako marihana zay voakasiky ny tetikasa rehetrarehetra dia nalohan'ny fanjakana ny zavatra simba na ny vidin'ny taniny na ny vidin'ny trano fa tsisy hoe ravana fotsiny tamin'izao na reto trano anakefatra voakasiky lalana efa courant-d'ampère. Mitotaly 720 kilometatra ny asa fanamboarana isan'ny mamatsy vola amin'izany ny BEI na ny Banque Européenne d'Investissement. Saika mandrina ny 700 avokoa ankila ny asa vita amin'izany hatreto. Ny fanamboarana amin'ny lalam-pirenena faharoa ohatra, Garosoarano mihazo an'ny Mahazo sy ny lalam-pirenena fahatelo, Andravoahangy ambony mihazo an'ny Sabotsynamehana, Lo 1, io izay mirefy 520 kilometatra, 430 isanjato ny asa no vita hatreto. Lo 2, lalam-pirenena fahaefatra Soarano mihazo an'ny Merina Voany, izay mirefy 620 kilometatra ny fanamboarana ankapobeny, 520 isanjato no vita. Lo 3, lalam-pirenena fahafito Soarano makany Mandriamena, 220 kilometatra ny fanamboarana ary 720 isanjato no vita amin'ny ankapobeny.
Ny lokatra kosa lalam-pirenena voalohany eo amin'ny rond-point nosy miazo ny fivoahana amin'ny tetezana ampita tafika izay voakasika amin'izany ny lalany tosy tetezana ampasika makany avarabohitra izay ahitana fanavaozana 12 kilometatra 7,25 isanjato no vita. Ankilany nisy ny fandaminana asa napetraky ny ministera amin'ny fanatotosana izany. Nalehantsika voalohany ny lalana izay vatsian'ny Banque Européenne d'Investissement vola. Hitanareo tamin'ilay izy fa misy ifandraisany ihany koa amin'ireo tetikasa izay ataon'ny Rocade Nord-Est sy ny programme d'investissement, programme PIA Antananarivo ny momban'ny assainissement. Dia reny ny ezahana rindra mba ho rasianatry tonga ny aviorana dia fa mba hita dia meloa zao hoe inona aby fotodrafitrasa tokony mbola ompiana sy tokony hatsaraina mba ilana ny mety hisiny ny tonga-drano. Ny farany aletia ny arahana miara-miasa miaraka amin'ny fikambanan'ny mpampiasa lalana na ny association des riverains amin'ny akoron-drano sy ny ministera samy mamatsy vola amin'ity ministera sy zareo analebiazana nito lalanito 4 fois lalana fampitohy mitovy amin'iny makany aloha makany akoron-drano iny. Hitanareo tao ny olana fa be da be satria na ny poto adjirama tsy maintsy nafindra. Hitanareo ihany koa fa tsy misy ny assainissement manaraka ny arabe mbola tsy maintsy namboarina daholo satria ny rano maloto zany zao dia mivarina any amin'ireny canal fandraisana ranon'orana ireny. Izay rehetra ny tonanany technicien sy mpiara-miasa rehetra tao amin'ny ministera mba handrindra an'izay asa izay mba tsy hisy hoe asa sanatria tandravetaka rehefa aveo fa tena mba asa mamaha-olana tanteraka. Ho an'ny eto Besarety manokana ankoatry ny fanamboarana ho atao anatin'ny tetikasa PIA amin'ny dingana manaraka izay vahaolana manontolo amin'ny fiakaran'ny rano ety an-toerana. Misy ihany koa ny fanavaozana ny lalana izay hovitaina mialohan'ny vanim-potoanan'ny fahavaratra. Misy voaida zay eo amin'ny la rotonde eo izay tafiditra eo anatin'ny tetikasa PIA fa ny anjaranay zany aloha dia micuré any fotsiny mba ahafahan'ny rano ny korina satria le tetikasa PIA tsy hanomboka raha tsy amponao azy ny fanoloana an'ireo voaida eo. Fahasoa. Tafiditra anatin'ny tetikasan'ny fitondram-panjakana Ratsiahivina ny fanatsarana ny tanàna Antananarivo. Izany ny fanamboaran-dalana tahaka izao. Manaraka ny fenitra avokoa ny kalitao rehetra amin'izany. Eo amin'ny lafiny politika kosa indray mba hanjakany mangarahara tanteraka amin'ny fiatrehana ny fifidianana. Azo jerena ho hitany be sy ny maro eny anivon'ny fokontany ireo lisitra nampiasaina nandritry ny fifidianana filoham-pirenena ny taona 2024 sy ny listim-pifidianana nampiasaina nandritry ny fifidianana solombavam-bahoaka tamin'ny 7 ny volana Melasa teo. Anjarany lehiben'ny fokontany ankilany hanomanao tatitra ny amin'ny seni aorin'izay fanadihadiana entiny Henri Florian. Vinapetraky ny vomiera maleo tena amin'ny sahana ny fifidianana ny aonaovana listim-pifidianana ho biometrika mba ahafahana manatsara ny listim-pifidianana eto Madagasikara. Ankilany, fotoana maharitra no takina raha ny voalazana eo anivon'ny seni, vao afaka miroso amin'ny fanatenterana izany isika eto Madagasikara. Nisy ireo lesoka hita tamin'ny listim-pifidianana nampiasaina farany teo, izay ilana fiara-mientan'ny rehetra ny fanarenana izany. Ho fanohizana ny ezaka izay efa natomboka, misy ny fipetrana noraisin'ny seni mba hanomafisa ny fanatsarana izany listim-pifidianana izany. Mba hanjakan'ny mangarahara tanteraka araka izany, avoaka sy azo jeren'ny be sy ny maro eny anivon'ny fokontany ny lisitra nampiasaina tamin'ny fifidianana filoham-pirenena taona 2024 sy listim-pifidianana nampiasaina nandritra ny fifidianana solombavam-bahoaka tamin'ny 7 Mey lasa teo. Fijerevana an'ireo lisitra nampiasaina tamin'ny fifidianana filoham-pirenena fidirana voalohany sy faharoa sy ny lisitra nanaovana fifidianana solombavam-bahoaka farany teo no asa etsireo fokontany amin'izao fotoana izao. Izany hoe raha zavaina dia mijery satria nisy vo tamina tany hafa moa zany arak'ireo vaovao rahantsika mahita ireny misy ny hoe olona fidy izy tamin'ny fifidianana filoham-pirenena fa tsy tao anaty lisitra izy tamin'ny fifidianana solombavam-bahoaka. Ireny zavatra ireny no jerena. Afaka tonga ihany ny olona fa marihana fotsiny amin'ny olona fa tsy misy fandrafetana na fampidirana anaran'olona vaovao anaty lisitra fa ny lisitra efa teo zany no kirakiraina hijerevana izay hoe iza milatsaka tamin'ny fifidianana solombavam-bahoaka teo. Ny fanaramaso ataon'ny seni isaky ny vahomeram-pifidianana eny anivon'ny distrika na SED
Anisan'ny zava-dehibe sy manam-pitosika amin'ny fanatsarana sy ny fananteterana ity ralina ity. Ankilany, manana adidy ihany koa ny tsirairay amin'ny fanamarinana sy ny fisoratananarina ao anaty lisam-pifidianana rehefa avy tonga ny fotoana anaovana izany. Fanandeva soliteny eto Antananarivo anio ny fitarainany ny amin'ny fomba fiasan'ny orinasa QMM sy ny tokony anaovana tombana ezaka vaovao amin'ity orinasa ity ny mponina any amin'ny distrikan'ny Tolagnaro. Fanampanazavana avy hatrany. Solontenany mponina ampolony avy amin'ny distrikan'ny Tolagnaro no tonga eto Antananarivo amin'izao fotoan'izao maneho ny fitarainan'izy ireo amin'ny tompon'andraikitrisany tokony amin'ny fahitan'izy ireo ny fomba fiasan'ny orinasa QMM mitrandraka fasimainty any an-toerana sy ny tokony anaovana tomban'ezaka vaovao amin'izay asa vita sy ny fanatanterana izay voarakitry ny fifanarahana hatrany am-piandohany. Ndanisa ireo fitarainan'ireo ny solotenan'izy ireo. Dia tsy mahazo ny tampavoazana zareo nanomboka tamin'ny taona efa maromaro zany. Dia makasika an'izay koa ireo mpanjono dia tsy mitohy ny compensation izay azony zareo. Dia makasika an'ireo hofatany izay farany ambany ny azony zareo 2 hesy eo amin'ny 3 hesy isan-taona no azondreo. Raha ny 2 hesy isan-taona sy ny 3 hesy ngamba ataoko tsy ampy iveloman'olona agnatin'ny tokantrano vitsivitsy zay raha zay na maromaro. Dia zavatra zay zany no entinay amin'ny tompon'andraikitra mahefa aty Antananarivo dia nitadiavana an'ilay vahaolana. Faharoa an'izay rehefa tadiavan'ilay vahaolana dia nangataka zahay zany ny anaovana évaluation. Évaluation no nangatahanay zany mba hahafana hoe mijery mamaritra ny hoe inona daholo ny zavatra vita agnatin'izay 10 taona zay mba hahafana hijerena ny vokatry ny manaraka an'izay ao amin'ny convention vaovao zany satria io zavatra io mbola tsy vita nanomboka tamin'ny 2008. Zay zavatra zay zany ilana an'izay fampidinina mbola tapatra ndraiky mba hahafana zany hianaovana an'izay évaluation zay zany. Solotenan'ny mponina izay niraisy ny tompon'andraikitrisany tokony manoloana ny politika mpanjakana manatona vahoaka sy miain'ny vahoaka amin'izao fotoan'izao. Niraisina soamantsara moa zareo satria izay moa ny laharam-pamehan'ny fitondram-panjakana amin'izao fitondram-panjakana manatona vahoaka ary miaino ny vahoaka dia natao moa zany ny ataontsika hoe procès verbal natao ny rontotra sonia makasika ny zavatra izay niresahana tao. Nametraka koa moa zany zareo fehezanteny maromaro ary izay rehetra zay zany dia ho alefany amin'ny lehibe tompon'andraikitra mahefa dia ny ministra moa zany mba ahafahana moa zany mijery hoe inona ny tokony anohizana an'izay ataontsika hoe fitakiana sy fitarainana napetraka ireo vahoaka sy ny organisation société civile izay. Araka izany nisy ny fiarahan'ny tompon'andraikitrisany tokony sy ireto solotenam-ponina avy amin'ny distrikan'ny Tolagnaro nanao taratasy firaketana ny fifampiresahana sy ny fionana mba ahafana mijery fotony sy mitady vahaolana maharitra amin'ny etaetan'ireto mponina ireto. Izany amin'iny fatao anatin'ny adiny 4 monja fandikan-dalàna 4 sy 700 tamin'ireo mpitondra moto no hitan'ny polisy-pirenena omaly nandritry ny hetsika fanentanana sy fampianarana ho amin'ny fanaran-dalàna nataon'izy ireo teto andrenivohitra. Ny tsy fanaovana aroloha no betsaka indrindra tamin'izany. Fanampanazavana entiny Andry Rarson. Namoaka tatitra ny sampandrara amsahana ny fifamoivoizana eo anivon'ny polisy-pirenena fa nandritra ny adiny 4 monja nanaovana fitazana sy fampitandremana. Ireo mpitondra moto teto andrenivohitra omaly dia fandikan-dalàna nahatratra 400 ny tsikaritra. Raha ataony kady tsotrotra dia fandikan-dalàna 200 isaky ny adiny iray zany no niseho. Ny tsy fanaovana aroloha no maro indrindra tamin'ireo fandikan-dalàna ireo izay nahatratra 900. Manaraka azy ny tsy fananana na tsy fisiana fiantohana izay 390 ary 5 kosa ny tsy nahitana fahazon-dalana mitondra moto. Teraina ny fandraisana andraikitra nataon'ny polisy-pirenena amin'ity hetsika fanentanana sy fampianarana ho amin'ny fanarahan-dalàna ity, saingy tsy voaizao na vaomaly no nahafantatra ny tokony hanaovana aroloha ho fiarovana ny ain'izy ireo ny mpitondra moto. Toy izany ihany koa ny amin'ny tokony hananana taratasy manamarina fisiana fiantohana amin'ny moto. Ampy izay ny fampitandremana hony avy amin'ny polisy-pirenena fa iroso amin'ny dingana famaizana amin'izay izy ireo. Vao niresaka fandikan-dalàna moto fotsiny anefa iny no tsikaritra fa mbola ao ny an'ny fiara tsotra, taksi be, ny fiara karetsaka, ny sarety sy ny posiposy eny hatramin'ny mpivarotra amoron-dalana. Eo amin'izay lafiny izay hatrany nisy fitsiriana manokana atao ireo fiara rehetra hitondra ireo mpino kristianina avy any amin'ny faritra hiakatra eto Antananarivo amin'ny fotoana fandraisana ny Papa François. Ho fisorohana ny loza mety hitranga eny an-dalana no tanjona amin'izany Kaiton Andriatsilava. Ny faha-enina hatramin'ny fahavalon'ny volana septambra ho avy izao ny fitsidihany Papa Ray Masina ny Madagasikara.
eto Antananarivo ny papa no hijanona mandritra io fitsidiany ny Madagasikara io. Araka izany, isy fitirena manokana atao amin'ny fiara rehetra mitondra ireo mpino kristianina avy any amin'ny faritra hiazo an'Antananarivo. Ny fiara rehetrarehetra avy any amin'ny hitondra le olona avy any amin'ny faritany no hiakatra eto. Ka fantatratsika fa any amin'ny faritany any tsy mitovy eto amin'ny Antananarivo eto hoe hisy tomobile be dia be azo atao spécial. Ka zay no nandraisanay hoe mety ho tomobile tsy manana inty fahatombanana ara-teknika koa rehefa misy tomobile fotsiny any dia afaka mandeha dia efa hoentin'olona mandeha aty. Ka zay zavatra zay tsy azo atao mba hisorohana an'le loza dia tsy maintsy mandalo an'izay visite teknika spéciale zay reny fiara reny. Rehefa tsy lany izy dia tsy afaka mandeha zany mitondra olona makaty Antananarivo. Rehefa tonga ny fotoana manakaiky ny fahatongavan'ny papa, ho raisina manokana ary atao laharam-pahamehana ireo fiara hiakatra eto Antananarivo ireo. Petra raisina manokana mikasika an'izay dia rehefa tonga amin'izay fotoana na hoe fotoana fa manakaiky an'le fahatongavan'ny papa dia ho raisinay manokana ny fiarakodia zay hanao spécial makaty Antananarivo. Re zany atao prioritaire zany ny fanaovana visite spécial amin'ny fotoana io. Ny fa 9 ny volana septambra tolakandro no higadona eny amin'ny seranam-piaramanidina Ivato ny Pape François. Ankoatra ny lamisa lehibe izay ho tanterahan'ny Pape François ny alahady fa 9 ny volana septambra, isy ny fitsidiana ny lapam-panjakana eny Avoloha, ny fionany amin'ireo masoivo, fionany amin'ireo eveka eto Madagasikara, ny fionany amin'ireo sahirana eny amin'ny Akamasoa, fionany amin'ny tanora sy ny maro hafa mandritra ireo fotoana amanginy any Madagasikara io. Lafiny fampianarana naneho ny heviny ireo mpampianatra sy ireo ray aman-dreny mpianatra eto anivon'ny faritra Analamanga androany nandritra ny fivoriana izy ireo fa manohana ny fanapa-kevitra ny raisin'ny ministera ny amin'ny hamerenana ny fandaharam-potoam-pampianarana toy ny teo aloha. Fanadidina entiny Henri Florian. Zay indrindra tokoa no antony le fivoriana eto maneho zany zay fanohanana ny fanapa-kevitra ndraisin'ny ramatoa-minisitra amerina aloha le ataontsika hoe calendrier scolaire teo aloha zany atao hoe karazana soutien zany amin'izay lafin'izay ray zay. Faharoa raha tsy karitsika efa misy ny atao hoe fivoriana niaraka tamin'ny école privé ny an'ny androany dia ataoko hoe essentiellement ndray ho an'ny ataontsika hoe mpampianatra amin'ny école publique. Izany hoe mila mandray andraikitra koa zany le école publique voalohany indrindra aloha mampiseho an'le soutien zany fiaraha-miombona amin'le fanapa-kevitra matoa-minisitra. Faharoa fiaraha-miombona amin'ny ataoko hoe école privé satria ireo zany tsy maintsy misy diapason zany na ny école privé na ny école publique. Izay no fanehoan-kevitra ireo mpampianatra sy barabe ary ireo ray aman-dreny nandritra ny fivoriana ataon'izy ireo androany mahakasika ny fandaharam-pianarana eto amintsika. Teboka maromaro ankilany no ambaran'izy ireo fa tokony hitazomana ny fandaharam-pianarana efa nisy hatramin'izay. Sarotra zany raha ka ohatra anankiray fotsiny hoe eo amin'ny fitazomana ny mpianatra aorinan'ny 26e fetim-pirenentsika zany sarotra amin'ny azona an'le mpianatra na ny attention fotsiny raha manahirana antsika satria efa mieritseritra ho vakansa le mpianatra dia milalao fotsiny ataony any am-pianarana dia fanampoizany ihany koa hitanareo ngamba raha anjerinareo teo nanao fanadinana andra na ny sisikotana villa dia latsaka ambany dia ambany ny izy ny tany ihany dia isany anankiray zany zay ao anatin'le hoe ara-pédagogie fa ny lafiny hafa moa dia tokony andraikitra sasany mahafantatra azy. Azo atao ny mampiato ara-dalàna ny processus izay efa mandeha na ilay antsoina hoe moratoire. Aorian'izay miroso amin'ny adevitra lalana raisany rehetra anjara. Zay le hoe moratoire suspension légale dia atao ahoana anaovana adevitra lalina na le atsotsika hoe débat de fond, anaovana débat critique na hoe adevitra tsikera irahan'ireo olona voatanisako rehetrarehetra ireo mandray anjara zay tsika vao mamaha sy mamoaka tsokevitra mifinalize azy dia iny no atolotra amin'ny vahoaka malagasy
iny ny atolotra ny bailleur amizay rehefa avy hoe tia ny tena naharesy lahatra anay ka zay no mahatonga anay ary zay no miombon-kevitra amin'ny prime ministre sy ny ministre raha hoe alao aloha ahato anaovana an'izay moratoire zay. Ny arifa ho an'ny ministera ny fandaharam-pianarana amin'ny taom-pianarana 720 sy 20 araka izany ny rehetra amin'izao fotoana izao. Fa mialohan'ny anaranany toy ny fampahalalam-baovao toy ny mikasika ny fanatsarana ny asa eo anivon'ny zandarmarie-pirenena sy ny maresaka iraisam-pirenena dia ireto misy dokavatra. Oui, appel vers tous les opérateurs. Oui, appel à l'international inclus. Oui, mes SMS, je ne les compte plus. Et oui, l'Internet à la vitesse 4G. 0,5 arrière par seconde vers FAF et Club First. 1 arrière vers Telma et 3 arrière vers les autres opérateurs. Vous aussi, soyez First. À partir de 10 000 arrières, First Premium. Et découvrez toute la gamme First sur www.telma.mg ou rendez-vous en Telma Shop. Telma, ça fit que numéro 1 Malagasy. Alors, quoi de neuf, mon enfant? Rafael Nadal a encore gagné. Il fait 41 degrés à Paris et 12 degrés en tir-à-baie. Oh, Tu sais que les chiens peuvent détecter si tu as le paludisme en reniflant tes chaussettes. Mais comment tu sais tout ça? J'ai vu qu'on a Blue Line à la maison. Blue Line, c'est trop cool. Avec le pack Gold incluant l'internet 4G en illimité, plus 35 chaînes TV à 189 000 arrières seulement, la box Wi-Fi et le décodeur sont offerts. Et en ce moment, gagnez jusqu'à 5 Go de bonus, valable 24 heures sur 24 pendant 30 jours pour les offres prépayées internet. Blue Line. Fa toy ny fampahalalam-baovao tsy mifanaraka amin'ny tokony ho izy ny fanohanana ara-tsakafo ny zaza malagasy anaty ny arivo andro voalohany. Lesoka ny tsy fampiny fanentanana sy ny fanabeazana ara-tsakafo eto Madagasikara. Fanadihadiana entiny Yves Richard. Mivoana mifenitra ara-pahasalamana ny fanohanana ara-tsakafo ny ankamaroan'ny zaza malagasy anatin'ny arivo andro voalohany. Lesoka ny tsy fampiny fanentanana sy ny fanabeazana ara-tsakafo indrindra ny amin'ny tapany atsimo Madagasikara. Eo aloha le renibe sy dadabe izay manome hevitra hoe tsy maintsy ny zavatra nataonay taloha ihany no atao. Dia misy mpampiteraka koa zany mbola tsy manaraka tsara ary tsy manome an'ilay torohevitra hoe tonga dia nono fa tonga dia ameny zavatra hafa alohan'ny fahaenimbolana. Be dia be ny sakafo antsoliara fa kosa le fomba fanomezana azy zany tsy mbola haindreo hoe tsy omena atody raha mbola tsy miteny dia farany zany dia tsy misy an'le hoe diversification le terme teo. Manana anjara biriky lehibe amin'ny fanatsarana ny fanohanana ara-tsakafo ny zaza malagasy ny sehatra tsy miankina. Ankoatra ny fanangonana ny tota-kevitra mazava, tokony hamafisina manomboka izao ny fanentanana sy ny fanabeazana ara-tsakafo. L'éducation nutritionnelle, donc ny fananana tota-kevitra mazava, ny fanabeazana sy ny fanentanana ny fototry ny ady amin'ny tsy fanjarian-tsakafo ao anatin'ireo dingana rehetra ireo. Tsy voatery ny sakafo no tsy ampy amin'ny tokantrano maro fa ny tsy fahafantarana ny sakafo voalanjalanja ilain'ny zaza eo anelanelany 9 hatramin'ny 12 volana. Izany hoe zava-dehibe anatin'izany ny fanabeazana sy ny fanentanana ny fanohanana ara-tsakafo ny reny sy ny zaza. Importance capitale pour tout un chacun. Zava-dehibe amin'ny fitombona ara-batana sy ara-tsaina ho an'ny zaza ny fanohanana ara-tsakafo mandritra ny arivo andro voalohany. Mpisehatra ara-pahasalamana avy amin'ny sehatra tsy miankina maro arak'izany no niaran'ny Kondo tamin'ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka sy ny UCD Tetsanosy ho fanatsaran'izany. Nosokafana tamin'ny fomba ofisialy tao Antsirabe ny andian'ny fafito ny androm-paritry ny fahasalamana eo anivon'ny faritra Vakinakaratra. Hanomezan-danja manokana ny fahasalamam-bahoaka sy ny hanomezana tolotra mamaimpona ho an'ny vahoaka ao amin'ny faritra Vakinakaratra ny tanjona. Fanadihadiana entiny Gaëtan Andriatsilava. Fisorohana hampinga ny fahasalamam-bahoaka io ny loha hevitra nosafidiana ho an'ny androm-paritry ny fahasalamana andian'ny fahafito
nosokafana tamin'ny fomba ofisialy tao Antsirabe androany. Antony nanaovana izao androm-paritry ny fahasalamana izao, ny hanomezan-danja manokana ny fahasalamam-bahoaka sy ny hanomezana tolotra maimaim-poana ho an'ny vahoaka ao amin'ny faritry Vakinakaratra. Tanjona lehibe ao anatiny dia fanomezana tolotra maimaim-poana ny vahoaka eto amin'ny faritry Vakinakaratra izay tonga eto aloha. Rehefa avy eo hanamafisana ny fifankatiavana sy ny fiarahamoniny ny mpiara-miasa ato anatin'ny fahasalamam-bahoaka Vakinakaratra. Ary ny tanjona lehibe dia ny fanapariahana ny asan'ny fahasalamam-bahoaka ato anatin'ny faritra. Ankoatran'ny fanentanana amin'ny alalan'ireo trano efa maro samihafa ho an'ireo mpisehatra eo anivon'ny fahasalamam-bahoaka, nisy ihany koa ny fizaham-pahasalamana maimaim-poana. Ny tolotra rehetra izay nomena androany dia maimaim-poana. Ao ny didikotra fobe, ao ny fijerena consultation externe ho an'ny vahoaka amin'ny ankapobeny, fijerena ny maso, ny fitiliana ny diabety, fitiliana ny katarakta, fitiliana ny VIH sy ny maro hafa izay tolotra maimaim-poana. Taratry ny fandrosoana ny firenena ny fahasalaman'ny vahoaka ao aminy, ary isan'ny tafiditra ao anaty veloranon'ny filohan'ny repoblika ihany koa ny fitsaboana sy ny fahasalamana. Miverina mahazovana ny hala-danja amin'ny fampiasana mizana eny an-tsena ankehitriny. Mitaraina manoloana io ny mpanjifaka miantso fanamafisana ny fitsiriana avy amin'ny tompon'andraikitra voakasika. Raovetrany ary mifanatedina. Miverina mahazovana ny hala-danja amin'ny fampiasana amin'izany eny an-tsena ankehitriny. Miseho amin'ny endron-droa lehibe zany raha ny fanadiadiana. Voalohany ny halatra amin'ireo vato, eo ihany koa ny fanaovana trafika ny vata amin'izany. Tsisy ohatran'io zany fa ataon'ny zareo pokaty. Fa ty ivelany ty fotsiny hitanao zany hoe raiklao misoratra eo. Dia io raiklao io nefa le plan no soron'ny zareo manala fefany natsasaky ny fefany isaky ny raiklao. Dia raha tsy ohatra ka tsy miverifehany eo fa tsy mitovy mihitsy zany lanjan'le misy plan sy tsisy plan. Misy resort foana ato. Dia matetika ao tsisy resort fa tazomin'ny zareo fingotra. Dia tsy afaka mibalansa be ohatr' izao zany ty mozany reto nefa mandeha fa mihizina eo fotsiny. Lasibatra zany avokoa ny ankamaroany ny tokantrano malagasy mividy entana tsinjarany, mavesatra ny fatiantoka indrindra ho an'ireo tokantrano na mpivarotra entana madinika maka entana maro amin'ny kilao. Mety ampy ray kilao atsasany raha maka folo kilao na aina roapolo kilao. Na io siramamy io ary misy milatsaka any amin'ny fakana anazy. Dia nefa ny kely fotsiny no azonao amin'io ary zato ny tombam-boaritra azo any amin'ny ray kilao indraindray 10. Dia nefa ny izy mbola angalaran'ny zareo dia maty antoka be zany ianao dia alohanao ihany tonga dia maka migonina ohatr' izany. Nefa ny amin'ny gony koa ary moa misy very ihany. Voasokajy ho halatra ny fampiasana amin'izany tsy ara-dalàna. Tokony hamafisina manoloana io ny fitsiriana eny an-tsena hoy ny mpanjifa. Miantso fiaraha-miasa avy amin'izay rehetra mampiasa amin'izany ihany koa ankilan'ny sampandraraha amin'izany hanatsarana ny sehatra ny varotra eto Madagasikara. Faloha hevitra telo lehibe no nodinindreo tompon'andraikitra ambony eo anivon'ny zandarmaria pirenena nandritry ny 2 andro. Ho fanatsarana ny asa eo anivon'ny zandarmaria ary ho fametrahana fahandriam-pahalemana maharitra eto Madagasikara no tanjona raha ny fanazavana Kaetan Andriatsilavo. Ny fandriam-pahalemana, ny asa sy ny teknika ary ny fitantanana ny mpiasa sy ny fanofanana, ireo ny teboka telo lehibe nodinina ireo tompon'andraikitra ambony eo anivon'ny zandarmaria pirenena nandritra ny 2 andro. Notinina manokana ireo fomba sy paikady maro napetraka ho fanatsarana ny asa eo anivon'ny zandarmaria pirenena sy any amin'ny fametrahana ny fandriam-pahalemana maharitra eto Madagasikara. Dia hiezaka arak'izay azo atao zany le fahitana teo isy ny atao hoe ataoko amin'ny teny professionnalisation du métier ny gendarme amin'ny lafin'ny sécurité zany zay fahaiza manao amin'ny gendarmerie. Dia misy koa zany ny fahaizana miara-miasa zany amin'ny acteur de sécurité rehetra na aminay zay sam'izay satria misy fanitsahana andraikitra aminay zay sam'izay na aminay sy ny acteur de sécurité hafa dia izahana isy zany zay le fanatsarana kokoa ho amin'izay. Amin'ny lafiny emploi technique ny zavatra tena isongadina zany dia ny resaka normalisation ny tenue anaovan'ny zandary. Io moa zany ny tena natao tamin'izy io teo aloha dia hoe raha vao mipoitra dia fantatra hoe ry zandary, ry polisy, ry tafika, ry eaux et forêts sisa dia zay no mezana hoe inona ny tenue zany ampiavaka hoe vao mipoitra ny zandary dia ho fantatra hoe zandary mipoitra iny fa tsy olona hafa. Ny farana omaly
tamin'ny 7 ora alina ity fivoriam-be nataon'ireo tompon'andraikitra ambony eo anivon'ny zandarmarie-pirenena ity. Raha tsy ivony, efa natao teo amin'ny fitoam-panokafana ny tatitra sy ny tombanezaka momba ireo torolalana sy tondrozotra politika nomeny ny sekretera-panjakana miadidiny zandarmarie-pirenena. Izany amin'iny fa amin'izao fotoam-pialatsy sasatra izao tontosan'ny mahajanga taky ny mazatra ny startorandiany fahatelo amin'ity taona ity. Mpanakanto maro no anafan'izany ary betsaka amin'izy ireo no mpanakanto avy ao Mahajanga ihany. Fanadihadiana entiny Michel Ranartson. Taky ny isan'ny taona any Mahajanga indray no fotoany fanomezan'ny orinasa Star sy ireo mpiala sasatra ao amin'ity taona ity. Izay ho atao ny 11, 17, aogositra ho amin'izao eny amin'ny borony Mahajanga. Araka ny mahafantatritsika dia ny startory Mahajanga dia anisan'ny fotoana fanomezana isaky ny volana aogositra. Ireo izay tsy mahalala ny startory Mahajanga dia namoa tonga an'izay dia ny voalohany dia ny fiara-miasa eo anivon'ny orinasa Star sy ny kominion'ny Mahajanga mba ahafahana manome hetsika anankiray ahafahana ireo fianakaviana na ny kely na ny lehibe miara-mifaly miara-mikorana mandritra ny 3 andro misesika izay lazaintsika teo hoe ny borony Mahajanga. Maro ireo seho hita mandritra izay 3 andro izay ary mpanakanto maro no anafan'izany. Ao ireo avy eto an-drenivohitra fa betsaka amin'izy ireo no zanatany avy ao Mahajanga. Misy maza no sikafana ny événementsika miaraka amina karavanina startour miangary amin'ny jardin Kaila dia mihazo ville katraty amin'ny bory zany arrivé. Vao tonga kosa ny karavanantsika dia misy ny concours de danse Coca-Cola eo podium eo. Iny koa nisan'ny zava-baovao misy startour satria raha hatramin'izay Antsirabe any fanaovantsika concours de danse amin'ity taona ity kosa dia omentsika sehatra ireo manantalenta ao Mahajanga. Ary ny amaranantsika azy ny zoma spectacle miaraka amin'ny Dalvis dia zanak'Diego. Ny asabotsy kosa raha mahakasika ny sabotsy dia ny spectacle miaraka amin'ny mpanjakana salego no ataontsika hoe jojo. Ary ao aoriana sélection dia misy ny discothèque géante mandro-barainy ihany miaraka amina DJ Kalaza tahaka DJ Jerry sy MC dia misy any DJ Elo koa DJ avy eo toerana ao Mahajanga ao zany. Raha momba lady ny programme lady dia misy ny concours de cover atao amin'ny espace terrasse. Ho hita eny an-toerana mandritra ny 9, 17, 18 aogositra ny an-toerana ireo zava-pisotro Star rehetra. Mizara 3 mazava raha ny fanazavana ny tanjon'ny startour, ny fanamafisana ny fiarahana, fanomezan-danja ny soatoavina malagasy ary ny fanamafisana ny fiaraha-miasa amin'ny kominy Mahajanga. Eo amin'ny lafiny kolontsaina kosa indray anatanteraka fifaninanana nasionaly momba ny tetikasa ara-kolontsaina ny ministeran'ny serasera sy ny kolontsaina manomboka ny 15 volana aogositra ho avy izao. Ho fanohanana ny tanora malagasy hiditra eo amin'ny sehatry ny matianina ny tanjona amin'izany. Fanadihadiana entiny Henri Florian. Ao anatin'ny fampivelarana ny sehatry ny kolontsaina eto Madagasikara, hosokafana manomboka ny 5 aogositra hatramin'ny 13 septambra izao ny tosikara. Fifananana nasionaly iarahana amin'ny ministeran'ny kolontsaina sy ny serasera, hanohanana ny tanora manana tetikasa ara-kolontsaina mendrika sy ampidirana azy ireo amin'ny sehatry ny matianina. Dia izay tsara indrindra no tolorana fanampiana zany arabola, araky ny lalàna, ara-panjakana zany satria misy démarche administrative ihany koa atao rehefa manangana orinasa zany dia tohanana zany ireo le tetikasa ara-kolontsaina ireo mba ho afaka mifaninana eo amin'izay sehatry ny fandrarana izay ary ny tena tanjona dia hoe mba hivelona amin'ilay zavakanto izay ataony ireo artiste ireo satria hatramin'izay dia hoe tsy mahavelona ny mozika, tsy mahavelona ny zavakanto izay atao dia izay zany mba tanjona. Andalo fizahana manokana manomboka ny 9 hatramin'ny 20 ny volana septambra ny tetikasa manerana ny Madagasikara ka tetikasa ara-kolontsaina 20 no voatazona hiatrika ny dingana manaraka. Izy fiofanana manokana omena azy ireo ny 30 septambra hatramin'ny 12 oktobra ka tetikasa 5 mendrika indrindra amin'ny farany no voahositra azo loka hoentina ampivelarana ny tetikasa voafantiny. Tontolon'ny fanatanjahantena kosa indray tsara ny vokatra azon'ny ekipa malagasy vehivavy androany ao anatin'ny fifanitsanana kozava women 2024. Lavin'ny Madagasikara tamin'ny 5 ny ekipan'ny Comore. Fanadihadiana entiny Henri Florian. Ny bata fandreseny Madagasikara tamin'ny lolo faharoa nahatreny androany ao anatin'ny vondrona misy azy ao anatin'ny fiadinan'ny tompon-daka ny kozava women 2024 tanterana tsy Afrika Atsimo.
Nandresany Comore tamin'ny isa 10 i Madagasikara tamin'ity androany ity. Voaositra ao mpilalao menika sato papedi-baolina roa nandritra ity fihaonana ity Rasonandrasina Marie Sara, mpilalao ny Bare. Raha iverina ny lalao teo aloha, lavo ny malao hita tamin'ny isa roa sy misy isika malagasy tamin'ny lalao voalohany. Lalao faharoa androany, nanavoantsika tamin'ny isa mavesatra ny ekipa ny Comore. Ny faha 5 Aogositra zao no hamarina ny lalao ny fihaonan'ny ekipa malagasy amin'ny zareo mpampiatrano izay efa nandrombaka ny koza fahindimy tamin'ny lalao famarana nalatrehany. Omafy ny ady miandry ny ekipa malagasy amin'izany ary mila mandresy sika raha ty hiakatra amin'ny dingana manaraka. Dia izay ihany koa tompoko lasy sy tompoko vavy namarana amin'ny fampahalalam-baovao tamin'ity anio ity. Ankehitriny ianao nanaraka izany hatramin'ny farany filma tompoko. Le journal vous a été présenté par le pack Gold incluant l'internet 4G en illimité, plus 35 chaînes TV à 189 000 $ seulement, le box Wi-Fi et le décodeur sont offerts. Blue Line. La 4G by Telma vous a présenté Ni Vaovao.